araka ny hitantsika zany dia nagnatanteraka atrikasa ny syndicat Secrima, atrikasa hoentina mandrafitra ireo drafitra hoentina manarina sy manaramaso ny fiainan'ny Secrima taoriany ny fanatanterahana ny fagnadiadiana fototra ny fiaimpiainan'ny Secrima. Izany atrikasa izany dia hoentina hitadiavana ireo fomba rehetra iadiana amin'ny fahosana mahazo ny Secrima eo amin'ny rafi-pitantanana sy ny fanatanterahana ny asa maha-syndicat azy, ka natao iny zany mba anentanana bebe kokoa ny tompon'andraikitra rehetra mba hiaraky entana agnatanteraka ny andraikiny ho fanarenana ny Secrima. Napetraka ihany koa tamin'ny alalan'iny atrikasa igny ny komity mpanaramaso na hoe ny comité PSE, ary natsangana ny atao hoe comité de redressement mba hitsinjo manokana ny lafiny ara-teknika rehetrarehetra hoentina manarana ny fitantanana ny Secrima amin'ny ankapobeny mba hamaly ny filan'ny mpiasa any amin'ny orinasa tsirairay avy, ka manentana antsika rehetra hiaraka hitsangana, hiaraka andray andraikitra anarenantsika ny fikambanana. Naharitra firy andro teo eo lay atrikasa? Ny zara roa zany ny atrikasa zay natao. Ny dingana voalohany dia feno 5 andro katroka izay natanterahana ny fandrafetana ny drafitrasa fanaraha-maso na hoe ny plan de suivi ny hoan'ny fikambanana, ary ny fananganana ny komity mpanaramaso comité PSE. Ny tapany faharoa dia ny fanombohan'ny fiasan'ny comité de redressement izay rafitra teknika hijery manokana ny atao hoe fanarenana ny fitantanana ny Secrima mba ho mafiorona kokoa ny